بسم الله الرحمن الرحيم. دير شي في صورنا أرفن كستانا نؤتلت أني الله تنبو إلى ناري إزو تنتولو إزو تدانسي فانديا بالمنا أني واني إلى يركن سي إغوفيا نكافين أري إيروني رديا تامني ريت أري نبانارك آجي إريو أتاني أمني أندو فاغن فاني مغابا أنا غوني تناني أطو أناتني فاندعاغنا فنزفانا نفنونا إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانديو بالمنا في داننا أني وامنريو سي اندفوني الله آري ني أصابن غي نمنا أدزين أطنتني فولنا رمضان أري أناتن ميين أناتن فولنا رمضان أتيكا أنكيتين إلي فولنا فين فاصافن فين هتسران فين فان ميزن فولنا إذا إتديافنا فميلان كيلك أمني تنبو الله أري أنغتان الرحمة نينجفو هذه أمني الله جل وعلا أري أنغتان فمتورن هذه أمني أفبي فولنا إذا ندتسوان القرآن تمني إلينا كما فتوك فمنان محمد صلى الله عليه وسلم بكمسنا قرآن إلينا الدوسن الله إتارك أجريهم فايتين أري تونغا ننزافا أمني زغو إرويزي إليني إزريتا أمني فين أناتن إذن فولنا تاخ أناتن إذن فولنا فين حصافا أتيكا أنكيتين إذا أصافا نميني الله جل وعلا زاونك نو إذا نوران تمني رو اللمار ستمانتي أمني إرو آفنا إرو نامن مارو تمني زغيو نغير أتاتن إتفولنا رمضان كانت نفافتيسنا نتونغة تلوى أرانكيتين رزغيو إفاماتوري أني أمباسنا أفكوا إذا أسنودي نميني الله إتيا صافنا ليبي تاتا سومتارا أني تفولنا رمضان منغتك أمني الله أن ميزاونك أنا فايتين أفيتا أن تنتيرك إيروريت إذا نديديني الله جل وعلا أمني إذا تكني أتوه أمني إتفولنا رمضان إتي غينامنا أجايل نتبقى لي بفولون إذا مباتيكو إفامبتي إفتيكا أندوان ديا ني أفتالي بي أناتني إتفولنا رمضان غازي رفتيكا نفنا مغان إذا نمبرن بمنان صلى الله عليه وسلم أمني تين تنبو الله جل وعلا أمني ورقت أمني الحديث القدسي من لونا في فيزنا رمضان الله جل وعلا يزنفولا نمبرن نفيلا إرويتايتا أري إيرو مامن نويزاو إذن وي تينا أناتن إخلاص نفات نفامبو تنتيرك نبانومبو أنا كراي أناتن إتي فولنا رمضان إتي أري يوينينا نو أفتالي بي إزاي إندسني إتي رمضان إتي وانتي كبانوب تشركرك أتي كمانتي زفابوار إذا نمبارني إلى نهار الله نهني أنتم إيري بي ديني أن كانتيك آزي أمني رفان بونا غيت
izay ataotsika, ny anokanatsika azy ile nahary Allah tompotsika Zagnahary amin'ny fanompona rehetra izay ataotsika. Io no antony nagnamboaran-Dragnahary atsika olombelona mba anompo azy, anokana azy amin'ny fanompoana ataotsika, ka tsy ijabajabaka ary tsy anakaiky amin'inona amin'ny ankohatrany Allah, ary tsy andefa inona na inona amin'ny fanompoana izay atao amin'ny ankohatrany tompo Allahu Jalla wa Ala. Tompotsika Zagnahary izay mivola amin'ny Qur'an, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, tsy namboariko al-jinn ireo jinn, al-ins ireo olombelona afa-tsy anompo zao. Io no nambarany tompotsika Zagnahary Allahu Jalla wa Ala manoloana ny antony lehibe nisiatsika amin'ny ty tany ity. Mety hanontany mantsy anao hoe tonga eto aninona namaly anao Ndragnahary izay mivola namboariko anao, nataoko nisy anao amin'ny tany io mba anompo zao, ary anokana ilay nahary anao amin'ny fanompona rehetra izay ataonao. Allahu Jalla wa Ala izay mivola wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ary efa nandidy anao ry zanak'olombelona tomponao ny tsy anompoanao inona afa-tsy izy rery ihany, ny tsy anompoanao inona na inona afa-tsy izy rery ihany. Ary izy mola nivola wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a, ary tompoinareo Allah, atokaninareo tomponareo Allah amin'ny fanompoana izay ataonareo, ary azakambagnanareo izy amin'inona, ary azakambagnanareo izy amin'inona. Rira lasy anabavy, tompo Allah no nagnamboatranao, tompo Zagnahary Allah no nagnamboatranao, no mamelona anao, no manomenao anjara fivelomana, mitantana ny fiaignananao, mandindra ny fiaignananao, ary izy ile tompo mahefa amin'ny izao rehetra izao, Allah Jalla wa Ala. Karaha izy rery no nahary anao, ary izy rery no mitantana ny fiaignananao, ary izy rery no manomenao ireo tsara irinao, ary izy rery no miaro anao amin'ny ireo ratsy izay atahoranao. Mendrika ihany koa izy irery no tompoenao, anokananao ireo fanompona rehetra izay ataonao. Ianao olombelona, zavaboary namboarin-Dragnahary, anao dia zavaboary namboarin-Dragnahary, karaha Ndragnahary nagnamboatra kakazo, vato, ireo biby, ireo vorona sy ny rehetra ambony ity tany ity, ary koa ny any an-danitra. Anao olombelona iray amin'ny zavaboary namboarin-Dragnahary, ka tompo-Ndragnahary Allah no nagnamboatra anao, fa tsy kakazo, fa tsy vato, fa tsy ireo biby, fa tsy ireo vorona, tsy ireo jiny, tsy ireo anjely. Allah no nagnamboatra anao. Noho izany izy koa no tokony ho tompoenao. Ireo kakazo, ireo vato, ny olombelona mitovy aminao sy ny ankohatrao amin'ireo zavaboary dia tsy afaka manomenao ireo tsara irinao, ary tsy afaka miaro anao amin'ireo ratsy atahoranao. Noho izany tsy ireo no tokony angatara, no tokony itodiana, ary anankinana ny fiainana, itadiavana ny mamy, ary angatana ny fiarovana amin'ny ratsy, fa tomponao Allah. Fa tomponao Allah no tokony itodianao, ary itavandrainao, ary anankinanao ny fiaignananao, fa eo ampela tagnany izy rery
ny fandrindana izao tontolo zao, ny fitantagnana izao tontolo zao, ny fanomezana ny tsara rehetra izay irina ary ny fiarovana amin'ireo ratsy izay atahorana. Ka eto aho dia magnantso anao rahalahy, ary magnantso anao ranabavy, anao le olombelona mitovy aho, tompohin-dragnahary nagnamboatra anao. Fa ireo kakazo tsy rondro nagnamboatra anao, fa ireo namboary ny karahanao. Ka ny olona tsy manompo zavaboary mitovy aminazy, fa manompo tompony ile zavaboary, manompo ndragnahary ile nagnamboatra zavaboary. Ary torak zany ireo vato, ireo olombelo, ireo jiny, ny fasana sy ny ankoatran'izany amin'ny valavo, amin'ny bengy, tsy ireo no tompo egny, satria tsy ireo no nagnamboatra, fa tompondragnahary Allah no nagnamboatra anao. Ary oka izy tsy atambatambatra anao amin'ny zavatra hafa, izy rery no nagnamboatra anao, noho izany izy rery no tompoy, ary izy rery no manomenao, noho izany izy rery no angatahana, ary amin'ny izy rery no anankinana ny fiainana, ary izy rery no isora. Aza kambakambagna izy amin'inon'inona, fa izany dia tena fanaovana tsindry azo lena, fa metrahana zavatra anankiray tegna tsy amin'ny toerany. Allah izy rery nagnamboatra, izy rery no manome, izy rery no mamalavala, izy rery no mitaiza, izy rery no mandrindra. Tonga amin'ny fanompoagna anao mandeha manompo zavatra hafa ankoatrany, na mandeha manambatra zavatra hafa miaraka aminazy. Izy rery no manomenao, anao mandeha manao merci amin'ny valavo, merci amin'ny kakazo, merci amin'ny vato. Ora lah, ianao nge mba olombelona manan-tsaina ihany, ahoana ma izao? Ndragnahary no nanomenao, izy nagnamboatra anao amin'ny endrika tsara io, dia zavatra hafa vendry tompoenao. Anao dia zavaboary namboarina, nomeny ireo karazana soavana, dia mandeha manao merci amin'ny kakazo, ankasitragnanareo ravato misaotra betsaka ravalavo. La, anao mba olombelo manan-tsaina sa? Nomeny tompo Allah, nomeny tompo Allah saina anao ry olombelona. Tokony hitarika anao izany amin'ny fahitsihana, tokony hitarika anao amin'ny lalagna mahitsy, fa mba ampiasao izany saina izany. Fa raha ohatra tsy mitarika anao andeha anompo ndragnahary nagnamboatra anao, ataoko fa lasa tsy manana valera le saina eo aminao, satria mitarika anao amin'ny fanompoan-tsampy. Handeha hanompo kakazo ohatra, eo anatreny kakazo tsy nagnamboatra anao. Andeha angataka amin'ny kakazo, eo anatreny kakazo tsy mavita ta miaro tegnany. Hitady fiarovana amin'ny kakazo, eo anatreny izy ata tsy mavita miaro tegna. Anao izy tsy mavita manao ny tsara ho an'ny vatany, izy tsy mavita koa miaro ny vatany amin'ny ratsy. Karakory izy anome tsara ny hafa, torak zany ireo vato, olombelona, fasana. Ka tadio rahalahy, ary tsarovo ranabavy, ry olombelona namana, fa ianao dia zavaboary namboariny Allah, napetraka any amin'ity tany ity. Tokony tsaroanao mandrakariva io, fa nisy anao nohony antony lehibe mba anompo tompon'izao tontolo zao, Allahu Jalla wa Ala. Paminany sallallahu alayhi wa sallam nivolagna tamin'ny mpiaradiany anankiray. Moa aveo izy fantatrao zony Allah tompondragnahary aminao. Dia niteny ity ilay mpiaradia taminy, nambarany Allah sy ny irakany no mahafantatra an'izany izy. Nampodipody ny mpaminany tamin'ny ilay niaradia taminy izany fanontaniana izany mba hipetraka tsara ao anatin'ny sainany. Moa ve fantatrao zony tompo Allah aminao? Dia namaly hatrany ity mpiaradian'ny mpaminany, Allah sy ny irakany izy mahafantatra an'izany. Rehefa aveo mpaminany nivola, nizony Allah
sukafo ny sofina ghala omeo zao fonora na bavy tandrigneso raha volainy mpaminany tandrigneso zony Allah tompondragnahary aminao ry olombelona nambarany zony Allah tompondragnahary aminao dia ny anompo anao azy irery anompo anao azy irery ary ny tsy anakambagnanao azy amin'inenina ny tsy anakambagnanao azy amin'inenina io no zondragnahary amiko ndraiky anao ry olombelona ny mba anompo tompo ilenahary Allah ka atsika mahizo io agnatin'ny volagna Ramadany ghala volagna izay tokony itsanganany tsirairay manoloana io zo lehibe any tompo Allah amin'io amin'ny fitsanganana amin'ny fanompoana ary atao izany fanompoana rehetra izany amin'ny fo madio tanteraky ho an'ny tompo Allah izy irery ihany no anaovana izany no fanompoana izany io fitezana lehibe apetraka nyity volagna Ramadany apetraka nyity fifehezagna amitsika tsirakiraiky anao na dia fa agnatin'ny tragno azy fantatrao fa tsy misy olombelona mahita intsony anao tsaronao tomponao Allah ka anao na fa tsy hita maso dia mbola tsy mihinan-kanina ihany fa tena na ny diovinao tanteraky ile fanompoagnanao nataonao lillah ka tokony io atrany iaignanao indrindra agnatin'ny volagna Ramadany ity ary izany dia fitezana ho anao rehefa avyeo mba ivelomanao amin'ny andro sisa amin'ny ity fiaignana mandalo ambony ity tany ity apetrao ny shirky rala apetrao ny fanompoany tsampy ranabavy kakazo tsy nagnamboatra kakazo tsy afaka manome tsara ho an'ny vatany tsy hitanao rehefa tsisy mahaleny izy maiky izy mitavandra mahaleny ndragnahary tsy afaka miaro tegnany amin'ny ratsy fa makin'olo jiaby io manapatapaka azy meso be n'olona jiaby io manapatapaka kakazo marto amin'ny vato olombelo ndraiky fotakany ary eromoasy olombelo toraky zany ninina amin'ny ero zavaboary tsy ahavita ninina aminao ro ghala tsy afaka agnavotra anao ro ranabavy raha anao misy raha ilainao teneno o Allah ondragnahary ameo zao dia omeny anao fa izy dia malalatanana izy be indra fo ary raha anao vo misy problème dia mitody aminazy ka mivolagna manao hoe o Allah anao tompoko ndragnahary vonjeo zao izy dia maefa amin'ny zavatra rehetra izy mahavita ny zavatra rehetra uvunjeni anao ghala misy ny manahirana sainanao ary manery ny fiaignananao mitodia aminazy fa izy le maefa amin'ny zavatra rehetra mamonjy anao amin'izay sarotra rehetra iaignanao ka na kely ny problème na be ny problème dragnahary no tavandrao Allah nagnamboatra anao no angata fa aza mitodika amin'ny kakazo aza mitodika amin'ny vato aza mangataka amin'ny valavo ary aza ankinina fiaignana amin'ny moasy ary aza mitavandra ireo piskidy aza mangataka amin'ny fasana aza matahotra ireo jiny ary aza mandefa fanompoana amin'ny ankoatrany Allah fa izany ghala fahotana maventy naam fahotana maventy ary fanaovana tsindry azo leny tena fametrana zavatra tsy amin'ny toerany walillahi almathalu al'a anao managna baba eno tsara rahalarana bavy anao io managna baba boko anao managna mama rondo ray mandreny niteraka anao ha
ziska nitarimy anao ziska anao be, amizao anao fa lasa olo be ary manana ny asa iviloma. Ro ray aman-dreninao zao io mitavandra anao, ro zao io mitavandra valibabena baka aminao. Raha ohatra anao tsy magnano azy reo tsara, anao titindreo, anao ozongindreo, magnozogno reo, mititika reo, mendrika sa tsy mendrika? Mendrika satria anao le zaza zay niteraindreo, nitezaindreo, nivalavalaindreo, nataondreo tsara, niany anao nagnadignandreo, donc anao ho titindreo mendrika satria anao magnano ratsy babanao, magnano ratsy mamanao. Ary reo ve mendrika meloko? Mendrika eo anatreny. Walillahi almathalu al'ala. Hatsaragna no mendragnahary anao, mbola be lavitra mihoatra ny hatsaragna nomeny ray aman-dreninao anao. Izany hoe raha ohatra zany zahava raha nomeny baba ndraiky mama ny zanakany mbola kely par rapport le nomeny Allah anao ry olombelona, ka niany ray aman-dreny meloko tsy faly ho an'ny zanakany izay tsy mahatsiaro azy. Anao zavaboary namboarin-dragnahary nataony amin'ny endrika tsara, nomeny zao karazana soavana, nefa anao tsy manompo azy. Anao koa mendrika iteza ino mendrika atongavana izany eloka, atongavana izany sazy, satria anao nametraka fanompoagna tsy amin'ny ilainahary anao fa amin'ny kakazo, amin'ny vato. Nambarany Allah azza wa jalla, izy magnapita amintsika ny teniny Luqman tamin'ny zanaka anazy, nambarany ya bunayya, ory zanaka, la tushrik billah, aza akambakambagna an-dragnahary amin'ny zavaboary izay namboariny. Anao rehefa manompo, tompoy izy rery nagnamboatra anao, fa aza mandeha magnakambagna izy amin'ny zavatra hafa amin'ireo zavaboary izay namboariny. Nambarany satria inna shirka la dhulmun adhim, satria ny shirk dia tena fanaovana tsindry azo lena, fametrahana zavatra anankiray tsy amin'ny toerany. Ndragnahary nagnamboatra, tokony izy rery no tompoina, fa tsy mandeha manompo zavatra hafa ka fametrahanao fanompoagna amin'ny kakazo, amin'ny vato, amin'ny olombelo, amin'ny fasana, dia fametrahana fanompoagna tsy amin'ny toerany, satria tokony ndragnahary ile nagnamboatra no tompoena ralahy. Ary izy ile maefa manome zao tsara rehetra zao, izy no tokony angatana ranabavy, ary izy no tompony fahefagna am'izao rehetra izao mahavita miaro amin'ny ratsy, i aminazy ny tokony anankignina fiaignana ralahy ranabavy, fa tsy amin'ny valavo, amin'ny kakazo, amin'ny vato. Reo no angatana hoe anao zao tonga amin'ny kakazo mivola hoe ampio zao, omeo zao, aide-moi, donne-moi, hoe madady karo. Kakazo hagnampy anao, vato hagnampy anao, lavitra loatra zany ralahy. Anao mba manantsena ihany, ka mba mipodipodiana, fa very loatra anao. Fa ho tagna maventy ange misy anao io e. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallama izy nivola, ala unabbiukum bi akbaril kabair, moa aveo izy tsy ambarako anareo ny tena fahotana maventy indrindra. Nambarany irony aradia taminy eny ry irakany Allah. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, nivola mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, nambarany ny fahotana tegna maventy indrindra, ashirko, ny fanompoan-tsampy, fanompoagna zavatra hafa ankoatry ny Allah, fanakambagna zavatra, fanakambagna Allah ilay nahary amin'ny zavaboary izay namboariny. Izany tena fahotana maventy indrindra. Ka ianao ralahy ary anareo ranabavy, dioviny fô ho an'ny tomponao izy rery, esory ato karakaramontsaka, esory ato farafarotra rehetrarehetra. Ino ma le fararotra? Hoe fanakignana fiaignana amin'ireo moasy, fanakignana fiaignana amin'ny ireo kakazo masiny, vato masiny. La ya akhi, tsy marina reo, haiko masina. Allah tompon-dragnahary, izy no tompoina ralahy, aminazy no angatahana, ary aminazy no anakinana fiaigna, satria izy no mahavita amin'ny zavatra rehetra.
Ndragnahary no tompony fahefagna am'izao tontolo zao. Izy no tokony angatana, ny tokony itodiana. Ka diovy ny fanompoagnanareo amin'ny fanompoan-tsampy, amin'ny ashirky, amin'ny fanompoagna kakazo, amin'ny fanompoagna vato, amin'ny fandianana moasy lava. Allah no angatao ny tsara irinao. Allah no ino angatao fiarovana amin'ny ireo ratsy zay atahoranao, fa omena anao ny tsara ary iarovana anao amin'ny ratsy. Fa ny moasy dia mpavandy, mpandenga, mpamitaka. Izy toujours mila vola, mitsabo karakory ma izy ty. Manasitrana, Allah no manasitrana. Magnova fiagnana, ay koa mavitany magnova fiagnana ka nanazy tsy nivoany. Allah no magnova fiagnana, Allah no mampanjara, Allah no mampasambatra, Allah no manome vady, Allah no manome zanaka, Allah no manome zavatra ilaina rehetrarehetra zao. Ka marary anao mangata fahasalamana amin'ny Allah fa omeny. Tsisy vady anao mangata amin'ny Allah mba azo vady fa anao mahazo vady. Tsisy zanaka anao mangata amin'ny Allah fa anao omeny zanaka. Tapaka kirara anao mangata amin'ny Allah fa hosoloany kiraranao. Tsy mety mahazo bajaji anao mangata amin'ny Allah anao mahazo bajaji. Angata amin'ny Allah zavatra ilainao. Fa izy no pitsinjara anjara fivelomatsika. Fa tsy ireo kakazo, ireo vato, ireo valavo, ireo bengy, ireo aomby, ireo fasana, ireo moasy no angatany. Tsy agala. Izany tokony itsanganana tsirairay malona ity volana Ramadan, mba ho lavitra an'izany manomboka zao ny fiainana ary ifikitra mafy amin'ny fanokanana Allah amin'ny fanompoana. Ka anokana Allah amin'ny fanompoana. Izany hoe itazona tokoa la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ranabavy la ilaha illa Allah. Izany hoe tsy misy tompo mendrika ho tompoina marina afa-tsy Allah. Tsy misy tompo mendrika ho tompoina marina afa-tsy Allah. Jerevo la ilaha tandremo izany hoe fagnafoagnana fa tsy misy tompo mendrika ho tompoina. Zay le la ilaha, fagnafoagnana, tsy misy tompo mendrika ho tompoina illa Allah. Io fanamafisana rala, illa Allah fagnamafisana fa Allah izy rery no mendrika ho tompoina marina. Anao zany mila magnafoagna. Izany hoe tsy mila mandeha manompo zavatra hafa heky, ary tsy mila mitodika amin'ny zavatra hafa heky, tsy mila mangataka amin'inona. Izay hoe manao magnafoagna. Io le fototra lehibe ny la ilaha voalohany, la ilaha illallah voalohany. Faharoa, anao amizay magnamafy le fanompoagna ataonao jiaby ho an'ny Allah. Anao mangataka amin'ny Allah. Anao misy problème, Allah. Anao misy zavatra irina, Allah. Hoe anao zany magnamafy inna izay ataonao amin'ny fanompoana, amin'ny fangatana, amin'ny fitadiavana vonjy amin'ny Allah izy rery no angatanao izany rehetra ary anaovanao izany rehetra izany. Zay anao rala ranabavy votena ny tana marigny la ilaha illallah nge. Atsika mantsy indraindray varina la ilaha illallah, za fa nagnano shahada la ilaha illallah. Izy igny nge managna dikany volagna igny tsao tsy hainao. Dikan'izigny anao dia magneky magnafoagna inna amin'ny fanompoana izay atao. Tsy atao amin'ny kakazo, tsy atao amin'ny vato, tsy atao amin'ny valavo, tsy atao amin'ny bengy, tsy atao amin'ny olombelo, tsy atao amin'ny moasy, tsy atao amin'ny fasagna, tsy atao amin'ny jiny, tsy atao amin'ny ninna. Tsisy fanompoagna atao amin'ny ninna. Ary illa Allah, amafisinao le fanompoagna ataonao amin'ny Allah. Tsy anao mitana vilagna, zany hoe anao fa mivola la ilaha illa Allah, rehefa anao baka eo mandeha magnatogno kakazo, magnatogno vato, magnatogno moasy, anao mivola hampio koa zaho, aide-moi, madady karo, saidini. La ya akhi, anao nagnano shirky. Bako tsy nety la ilaha illallah anao satria anao tsy nagnafoagna. Anao nge mety nandeha nanompo nambaranao za fa manompo, za fa mikosoaly, za magnano doa. Fa izy io misy raha foana mako mantegna mandeha mizaza moasy hely hoe ireo mako mba mizaza mahitahita hely hoe tsisy la ilaha illallah basi.
Manakory ma la ilaha illallah nge raha larana bavy. Voalohany fototra ioregnany eo la ilaha, magnafoagna, zany hoe tsy misy tompo mendrika ho tompoina. Zay le la ilaha illallah. Anao magnamagafy fa Allah izy rery no mendrika ho tompoina. Ka tsao manjary tsy mipetraka la ilaha illallah anao raha larana bavy. Anao rehefa tsy magnadio fanompoagnanao, tsy magnadio fangatanao ho an'ny tomponao Allah izy rery, tsy manankina fiaignananao amin'ny Allah izy rery, tsy mipetraka nge la ilaha illallah anao. Ka izany rehetra mba ampitsahôviko anao zao Ramadan zao raha larana bavy. Diovy eky fanompoagnanao, ataovy fanompoagnanao ani Allah, mangata amin'ny Allah, ankigny fiaignanao amin'ny Allah, mitady vavonjy amin'ny Allah. Bezoenao jiaby angatao aminazy, fa izy malala-tagnana rahala. Allah Karim, Allah dia malala-tagnana. Ka anao mivolagna ya Karim akrimni, o anao zay malala-tagnana homeo zao. Ya Rahim irhamni, o anao lehibe indrafo mamindrafo amiko. Mangata amin'ny Allah, fa omeny Allah anao izany rehetra izany. Rigala sia anabavy, agnatin'ny volagna Ramadan atsika ho iza teo ity volagna ny Qur'an, volagna izay nidotsoan'ny Qur'an tamin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ny Qur'an, ny boky masina Qur'an al-Karim dia nadotsony Allah tamin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam tsikely nandritra ny 3 taogno, zany hoe tagnatiny 23 ans. Al-Qur'an al-Karim dia tenin Allah nadotsony tamin'ny fon'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny alalan'ny anjely Jibril, ary izany tsikely nandritra ny andron'ny faminaniana 3 amby 20 taogno. Izay miatomboka amin'ny suratu al-Fatiha ary mifarana amin'ny suratu an-Nas, izay niampita tamin'ny ero olona maro tonga fahagagagna lehibe amin'ny fahamarignana ny finoana al-Islam. Ny boky masina al-Qur'an al-Karim araka nambarana Allah huda, fahitsiany, huda linnas, izany hoe mitarika ny olombelona amin'ny fahitsiana makany amin'ny tompo marina ilay nahary azy ireo Allah. Ary izy ihany koa dia furqan, izany hoe entina magnavaka ny tsara amin'ny ratsy, ny marina amin'ny tsy marina. Al-Qur'an dia nur, azavana, entina magnazava ny fiaignana. Al-Qur'an al-Karim nitondra amintsika fanazavana feno amin'ny fotom-pinoana tokony ho tazomina, ary nagnazava izany amin'ny endrika mazava tanteraka. Amizay ho lavitra karamontsaka fanompoan-tsampy amin'ireo karazana fotom-pinoagna diso ny fotom-pinoagnanao re olombelona. Nitondra amintsika lalàna feno fahamarinana mba iaignanao agnatin'ny fahamarinana ary hatsarana feno eto an-tany ireo olombelona, mba ho lavitra ny tsindry azo lena, ny fitiavatena izay apetraka ny ireo olombelona ankoatrao. Ny boky masina Qur'an al-Karim nitondra amintsika fanazavana feno manoloana ny fanompoagna tokony hatao ho an'ny ilay nahary, amin'izay mba ho avotra anao amin'ireo karazana karamontsaka sy ny zavaporona izay foroporogny ireo olombelona ary foroporogny ireo zavaboary maro samihafa. Ary nitondra amintsika toetra tsara mendrika ho tazomina iainana, mba ho lavitra ny toetra vetaveta ny fiaignanao ary ho lavitra ny aratsiagna ny fiaignananao. Ka ny Qur'an ilay nadotsony Allah amintsika dia tokony ho vakiana ary atao tsianjery par cœur, fakafakaina, dinigna tsara, volagna izy ty managna dikany,
misy afatany, misy afatra fognosiny, misy lalagna ao agnatiny, misy fagnambaragna ao agnatiny, misy tantara ao agnatiny. Mila lalina, dinina, ary tsy vitany izy fa fantatra avela iainana ampiara izany boky masina Al-Qur'an al-Karim izany, dia nadotsony Allah izy teo tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam voalohany tagnatin'ny volana Ramadan. Ka noho izany atsika zao agnatin'ny volana Ramadan tokony ovakina betsaka ny boky masina Al-Qur'an al-Karim, fa bety koa ny asavana natokany Allah ho antsika amin'ny izany. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy nivola, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ny tsara indrindra aminareo nambaran dia izay mianatra ny Qur'an ary mampianatra ny Qur'an. Ny tsara indrindra aminareo dia izay mianatra ny Qur'an ary mampianatra ny Qur'an. Ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam nangazava ny valisoa azo amin'ny famakiana ny boky masina Qur'an al-Karim. Sokafiny sofina ralahy mavety asoavagna ty ranabavy ka raiso. Nivolagna mpaminany, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Izay olona mamaky letra anankiray amin'ny bokin-dragnahary, amin'ny ity Qur'an ity, letra anankiray, izy dia voasoratra nagnano tsara anankiray. Wal hasana bi 10 amthaliha. Ny tsara anankiray azahoagna valisoa 10 letra anankiray tsara raiky, ka ny tsara raiky azahoagna valisoa 10. Nambarany mpaminany, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf, lam harf, mim harf. Tsy hoe nambarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam alif lam mim letra, non, alifu letra, lamu letra, mimu letra. Alif lam mim telo letra, telopolo asavagna. Alohan'io Bismillahirrahmanirrahim 19 letra, 190 asavagna. Ndaura la alhamdulillahi rabbil alamin alif lam mim qul a'udhu bi rabbin nas. 4 letra manumka alhamdu alif lam mim ziska qul a'udhu bi rabbin nas. 4 zany hasavagna naria kuneka naria nora la. Atsika volagna Ramadan zao tsy hoe manampitra indraiky baka voalohany ziska farany. Io fa lazaigna hoe olona anankiray anga fa ny tokony ho izy dia joroen Qur'an, vakin Qur'an commence baka alhamdu ziska alif lam mim zaka qul a'udhu rabbin nas. Tampitra alapody ndraiky indroa intelo impito impolo amin'ny ty volagna Ramadan ity rala. Nohony izy volagna ny Qur'an ary anao mba mila asoavagna marobe zay azonao. Letra anankiray hasoavagna anankiray, hasoavagna anankiray, letra anankiray hatsaragna anankiray, hatsaragna zahoagna asoavagna 10. Anao mamaky letra anankiray noho zany anao fa omena Allah azza wa jalla valisoa 10 ralahy. 4 zany hasoavagna izay ho azonao raha ohatra anao mamaky ity boky masina Al-Qur'an ity. Noho izany dia andao atsika amaky Qur'an betsaka. Ho izy teo rehefa mamaky azy fakafakaina, dinina, ianarana, lalina, anao namaky ary mandala amizay anao mahazo tombony. Satria agnatiny ao misy lalana, misy fotom-pinoana, misy fanompoana tokony atao, misy toerana tokony tazomina, misy tantara angalagna leçon. Maro raha agnatiny io boky masina Al-Qur'an al-Karim io. Ary izy io mora, tsy hoe no olo anankiray zao mahita soratra teny arabo akory atao hay io. Nambarana Allah wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fa hal min mudakkir. Ty tena mora izy io mety mivolagna ny sasany hoe mahay teny arabo zany vo mavita mamaky anazy io. Olo jiaby mamaky azy io tsy mahay teny arabo, donc zany antegna mavita mianatra mamaky azy io bako mora nanao tsy mahay teny arabo azy. Fa ny dikany ma alhamdulillah misy moa efa misy dikany amin'ny juzu amma reny, amin'ny partie fahatelopolo
igny fa voadika amin'ny teny gasy zay no am-pelatagnan atsika sunnity ankehitriny. Ary misy amin'ny teny français ho zay mahazo amin'ny teny français na manatonareo ustazy misy olana anankiray zao io noho ny fitiavan'ny Coran mba ahaizany le Coran izy magnaraka juzo isanandro de izy mifandray manampahaizana juzo voalohany iny moa niafatra anazy dia manampahaizana manome azy résumé izy fa mahazo tombony torak' zany ataony tokatrano torak' zany ataony olona tsiraikiraiky amin'ny fiaignana mba ahazo tombony zany amin'ny famakiana any ity boky masina Al-Quran Al-Karim ity. Satria magnino atsika zao io agnatiny iny izany volagna Ramadany izany volagna izay nidotsoany boky masina Al-Quran Al-Karim. Ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy nivola nambarany ny Quran sy ny fifehezana itsangana vavolombelona agnavitra ny olana anankiray amin'ny andron'ny qiyama. Fifehezana zay ataontsika ty ndraiky le Quran izay vakinao dia itsangana vavolombelona agnavitra amin'ny andron'ny qiyama. Ny fifehezana moa dia ilasy fa hoe zaho nanaka anazy amin'ny sakafo sy ny etaetana ary ny Quran ilasy ny sakanako izy amin'ny torimaso dia omena alalana izy reo hagnavitra anao. Noho izany mifeheza rala ary vakio ny Quran Al-Karim vakio imbetsaka ao anatin'ny tokatranonao ary vakio imbetsaka amin'ny fiaignananao tsy hoe iska fotoagna malalaka mamaky tsy izy edy fa anokana fotoagna mihitsy miampy am'le fotoagna malalaka zay lazainao fa tsy hoe zay mampalalaka foana ho amaky tsy mety rala tsy mety ranabava fa anokana fotoagna manokana eo anao mamaky azy dia miampy amin'ny ilay nambaranao teo hoe amin'ny fotoana izay mampalalaka. Ary tsarovo rehefa mamaky Quran mba misikina laba mendrika ary tsara raha ohatra agnatin'ino agnatin'ny fahadiovagna anao satria mantsy ny tena marina ity mushaf ity dia tokony olana anankiray misy udhu no mitazona azy. Eny anao afaka mamaky Quran tsy anjery na amin'ny alalan'ny telefony na tsisy udhu aza satria olana anankiray tsisy udhu afaka mamaky Quran raha ohatra baka mitratrana na telefony satria telefony tsy considéré ino mushaf fa al-mushaf al-sharif dia ty olona tsara olona mitana azy olona misy udhu. Noho izany mba ajao ny boky masina Al-Quran Al-Karim ajao ity mushaf ile misy le Quran le tenin'ny tomponao Allahu Jalla wa Ala apetrao izy amin'ny toerana manankajy torak' zany tezao ary ampianaro ireo vady amanjanakao ireo fianakaviagnanao mba mamaky Quran mianatra Quran mamakafaka ny Quran ary mampiatra ny Quran Al-Karim amin'ny fiaignana amin'ny izay mba ho avotra biidhnillahi ta'ala ny fianakaviana iray manontolo satria raha votsisy Quran rala raha votsisy Quran ranabava amin'ny fiainana amin'ny tokatrano io tsy sambatra io fahaverezana io loza. Allahu Jalla wa Ala izay vola wa wajadaka dhallan fahada ary nahitanao tomponao ry mpaminany ary nahitanao tomponao ry mpaminany dhallan very fahadaka bil Quran nagnitsy anao amin'ny Quran ka ny fahitsina rala dia agnatin'ny ty Quran ity raha mitazona ity dia mahitsy fa raha vonagnambela ity dia very raha mitazona izy ity dia sambatra raha nagnambela izy ity dia loza raha mitazona izy ity mamakafaka azy mampiatra azy dia mahitsy ary miditra amin'ny paradisa fa rehefa manome lambosina azy ity ary tsy mamaky azy tsy mamakafaka azy tsy mampiatra azy dia miditra motro rala. Ka atsika ho izy teo amin'ny volagna Ramadan ity volagna ny Quran dia tokony hamaky Quran une fois deux fois trois fois sept fois 10 fois sakolo magnano zay vitany fa izy ka araka volanintsika zay ararotina ny toerana misy anao ny lasa tamin'ny Ramadan fa tsy hay ary ny hoavy mbola tsy fantatra fa anao izy io mbola velona soamatsara agnatin'ny ity Ramadan ity dia tokony agnararotra tanteraka. Ry ralahy ranabavy tsara ny miresaka ary mamy loatra ny miaraka aminao fa ny fotoana manampetra magataka amin'ny tompo Allahu Jalla wa Ala atsika anome atsika tombonandro atrany ary fahasalamana sy fahatanjahana ary fahitsina avita ireo adidy rehetra tokony atao agnatin'ny ity Ramadan ity. Antanio ralahy zay tsy hainao ary izay manalasalanao ary magnatogna ireo manampahaizana izay nianatra ny finoagnanao anao mba magnazava aminao ry olombelona namana namboarindragnahary anao hanompo izay ka tompoin-dragnahary avelao
ni zavatra rehetra izay ny tompotompoinao hatra zay fa Allah ndragnahary nagnamboatranao no tompoy. Ary vakio betsaka ny boky masina Al-Qur'an Karim. O Allah, dera sy fisaorana ary fankasitrana no atolotray anao, mangataka tsodrany sy fandriam-pahalemana avy aminao izay ho an'ny mpaminanay. Tompo, be fahotana izay nataonay, maro ireo aratsiana izay vitanay, mifona eo anatrenao izahay, mangataka famelan-keloka amin'ny aratsiana rehetra ary amin'ny fahotana izay nataonay rehetra. Tompo, nomenao izahay fahasalamana, fahatanjana tratrany ity volana Ramadan, ka omeo fahitsina izahay mba avitana tanteraka ireo fanompoana ato agnatiny ity volana Ramadan. Ary mangataka aminao izahay ya Allah mba andray ny fifehezanay, ny fanompoana izay ataonay ary ny tsara rehetra izay ataonay. Mamela izahay amin'ny ratsy ary mamela izahay amin'ny izay tsy mety ataonay rehetra. Tompo, omeo fahasalamana ireo mararinay rehetra ary ny marary ny mpino rehetra, ary omeo indra fo ireo matinay rehetra ary matiny Europina. Amaivagno ny fiainananay ary fiainany Europina, ary ampio izahay ary koa ireo namanay mpino. Mangataka aminao izahay ya Allah, mangataka aminao izahay ya Allah, anao lehibe indra fo ary be fiantrana mba amindra fo anay ary amindra fo ho an'ny ireo namanay amin'ny ity tanàna ary amin'ny firenenanay ity ary amin'izao tontolo zao, mba agnafaka aminay ity loza lehibe ary fitsapana lehibe ity coronavirus ity. Mangataka aminao izahay Allah mba anafaka izany amin'ny endrika tanteraka ary aingana aminay ary amin'ny fiainananay. Mangataka aminao izahay Allah mba iaro izahay ary ny tanàgnanay ary ny firenenanay amin'ny loza rehetra, loza ny aretina, amin'ny coronavirus sy ny ankoatrany, ary amin'ny loza ny fahadoboana ary amin'ny loza ny rivodoza sy ireo karazan-doza rehetra. Mangataka aminao izahay Allah mba agnavotra ity firenenanay amin'ny ireo loza rehetra izay misy ato aminy ary amin'ny ireo olana rehetra izay ato aminy ary amin'ny fantrana ary amin'ny fantrana izay mianjady ato aminy. Mangataka aminao izay Allah mba agnitsy ireo izay mitantana ny fiainanay, ametraka izay matahotra anao indrindra amin'ny izany toerana izany ary amalavala azy ireo mba o indra fo iarondreo mpanomponao ary koa ao an'ny tanànanay. Mangataka aminao izahay Allah, mangataka aminao izahay Allah, amela ny fahotagnanay rehetra, amela ny fahotagnanay rehetra ary anoratra izahay mba ho avitra amin'ny afobe ary iditra amin'ny paradisa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذكر الله على الدوام والابتعاد عن الحرام هم للنفس السلام، لا إله إلا الله هم للنفس السلام، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام